ity. Akavaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidianay ny tokantranonao amin'ity herinandro vaovao ity izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana alio 20h15 atolorana ny arabo mba hampiraritsika rehetrarehetra izay mpanaraka izao fandarana izao na amin'ny alalan'ny fahitalavy izany na amin'ny alalan'ny onjam-peo manambahiny ny fandarantsika amin'ity androany ka ny mahazatra ato amin'ny akaviako ato Aurélien Herinantenaina miarabanao tonga soa ato anatin'ny fandarana. Fa miaravantsika ihany koa ny tokantrano manaraka izy fandarana ny 20h15 zao na isika manaraka ny fahitalavitra na isika manaraka amin'ny alalan'ny onjam-peo. Fivahinianana faharoanao androany sady mpampianatra ihany koa ianao mpahay filozofia mpahay toe-karena eo amin'ny tontolon'ny fampianarana avy hatrany no isatarantsika ny resadresaka angamba amin'ity androany ity tao anatin'ny herinandro iny na natotosana ny baccalauréat maro ny olana maro ny zavatra anseho tao anatin'izay herinandro izay inona no azonao ambara sy ny fomba fahitanao an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Makasitraka avy hatrany namana dia amin'izay fanontaniana izay tsy miafina amintsika tokoa ny zava-niseho nandritra iny herinandro nanatanterana ny fanadinam-panjakana baccalauréat iny teto amin'ny nosy Madagasikara. Maro ny zavatra nampimenimena antsika tao anatin'izany fanatanterana izany fanadinam-panjakana izany satria dia hita fa nisy lesoka maro dia maro tokoa raha tsy ilaza fa tsy ny fuitina sujet izay tena nalaza tokoa dia ny sujet ny histoire géographie tamin'izany fotoana izany. Ny zavatra azo lazaina aloha makasika ny sehatra ny fampianarana manokana namanay aty dia ny zavatra azo tena jerevana sy resahana angamba dia hoe ny système éducatif eto amintsika mihitsy no manana olana efa hatramin'ny ela ka hatramin'isika amin'ny teny androany izao. Tafiditra ao anatin'izay olana amin'ny système éducatif izay ny olana izay niseho tamin'iny resaka fuite de sujet sy ny rehetrarehetra satria hitantsika hoe tsy vao tamin'iny fotoana anankiray iny fotsiny akory no nisy izany fuite de sujet izany fa efa hatramin'izay matetiky pitranga io zany ny zava-nisy anefa tao anatin'izany zavatra izany dia variana amin'ny fanometsiny fotsiny isika indrindra moa ny avy any mpitondra fanjakana dia hoe ny mpampianatra sy ny chef de centre zany no nomena tsiny ary misy mihitsy aza moa ireo izay voalaza fa nosamborina noho izay fuite de sujet izay. Raha ohatra ka azavaina tsotsotra ny tianambara mahakasika an'izay dia tsotra hoe nanomboka tany amin'ny fanomanana satria tsy ao anatina herinandro vitsivitsy na volana vitsivitsy ny manana izany fanadinam-panjakana izany kanefa dia mbola hita hoe misy lesoka maro dia maro izay tena tsy azo tolerena raha ohatra ka izay ny tenena anazy. Tao anatin'iny andro anankiray natanterahana ny laza ny adina mahakasika ny tantara sy ny géographie fotsiny ohatra zao raha ohatra ka tena mipetrapetraka nilamina hatrany ampiandohanana ny fanomanana rehetrarehetra dia tsy tokony nisy eo ireny zavatra ireny. Omena tsiny voalohany ao anatin'izany ny tompon'andraikitra any ambony izay manomboka ao amin'ny ministera misahana n'izany fanabeazam-pirenena izany satria avy ao amin'izy ireo ny baiko sy ny lamina rehetra ny tokony miainga mba hahafahana misoroka izay mety ho karazana olana rehetra kanefa mbola niseho moa ny olana tamin'izay fotoana izay. Raha toka olona tena hoe manana fahaiza-manao mailo na malina araka ny fitentsika malagasy no nandrindra sy nandamina ireny zavatra ireny tsy tokony nisy eo zany olana izany fa matoa nisy ny fuite de sujet tsara mampafantatra aloha fa ireny olona manamboatra ny sujet atsika ireny dia mihidy mandritry ny 7 andro any amina toerana izay tsy azo ny faneraserana na amin'iza na amin'iza izay tsy azo ny ampiasana teknôlôjia toy ny telefôna na hoe anao Facebook na zavatra hafa ary misy mpitandro filaminana aza miandry an'izy ireny mandritry n'izay 7 andro izay ka mahagaga ihany hoe amin'ny fomba ahoana moa izy ireny indray no omentsika tsiny hoe tsy matotra na hoe avy amin'izy ireny ny olana na tonga n'izany fuite de sujet izany. Misy ihany koa ny chef de centre logistique teo izay nosamborina anaovana fanadihadiana tsy haitsika moa izay tena olana fa araka ny fantatra dia hoe baiko avy any ambony no nampisamborana an'izy ireo. Dia izany zavatra izany aloha dia sarotra ihany no manaiky sy mino azy nefa isika moa tsy malala izay zavatra nisy tsy hitany masosika tany fa ny azo tenenina dia hoe angamba azo adika amin'ny teny tsotra ihany hoe faniliana ndraikitra izay zavatra izay satria ohatra ka tena mailo na hoe tena niomana tsara ireo olona ireo tena manana ny compétence nafahana nantanteraka ny fanomanana sy ny fanatanterana izany fanadinam-panjakana izany dia izy ireo ny hatrany ampiandohana no efa tokony nametraka paikady manokana
na fomba fiandrasana fotsiny reny lazaadiny ireny a na fomba ifehezana mba tsy voahany zany a avy amin'izy ireo tokony haingy zany zavatra rehetrarehetra zany fa tsy avy aty amin'ny chef de centre mihitsy satria na ny chef de centre ary tsy malala zay tokony ho sujet eo raha tsy amin'ny fotoana zay voahany iny a eo ampelatany ny zarana azy amin'ny mpiadiny eny anivon'ny centre d'examen tsirairay avy ka amiko a raha ohatra ka feheziko ny tiako ambara de hoe ny tompona ndraikitra avy any ambony mihitsy no tsy nanana ny lamina sy mipaiky nafahana ny aro sy nandrindra araky ny tokony ho izy zany fanadinam-panjakana zany na tonga ireny lesoka maro isan-karazany reny raha ohatra ka ny mahakasika ny fanadinam-panjakana baccalauréat teo fotsiny no resahana fa mbola maro moa zavatra afaka resahana mahakasika an'izany hoe sehatra ny fampianarana izany. Laza mahakasika ny fanomanana ianao teo Aurélien, ianao mpampianatra milohany anatanterahana ny baka dia efa nisy ny fampiatsoana sady an'ireo mpianatra eny anivon'ny ENS hitsara baka sy iambina ihany koa an'ireo mpianatra izay manatanteraka zany baccalauréat zany tsy ampy ve nisy mpampianatra eto Madagasikara mahatonga zay toe-javatra zay mitranga afantaniko faharoa ihany koa laza ianao teo hoe ny système éducatif atsika mihitsy ny olana misy ve ny système éducatif zay efa naroso ny fikambanana mpampianatra teny anivon'ny ministera nefa tsy niraisana. Makasitraka namanay aty marina tokoa izay satria herinandro mialohan'ny anatanterahana ny baccalauréat farany teo dia nisy ny fampiatsoana ireo mpianatra izay mianatra ao anivon'ny ENS, ny ENS Tanamo ny tena fantatra bebe kokoa mahakasika an'izay zavatra izay ary nisana ny hevitra ny tenako tamin'izay fotoana izay hoe tsy mety ary tsy araky ny rafitra zay mipetraka no hoe mpianatra miofanao mpampianatra marina mpianatra miofanao mpampianatra izy ireo araky mampianatra azy izay mbola tsy pisehatra mivantana izy fa mbola vao manomana fotsiny hoe ahoana ny ataoko a rehefa tonga eo amin'ny sehatra ny fampianarana. Misy ny olona voatokana tokony isahana manokana izay hoe fiambenana na fitsarana ny baccalauréat izay. Maninona ireo olona ireo a no tsy tonga na tsy namaly ny antso angamba tsy any amin'le hoe tsy ampy nisy mpampianatra marina hoe tsy ampy nisy mpampianatra fa tsy dia any loatra ny olana na tonga le hoe fampiatsoana mpianatra andesana ny asan'ireo mpampianatra izay efa nanao an'izay ataonany maro. Raha antsika mahalala rehefa mampimenimenina ireo mpampianatra ireo a eo ny syndicat Isatsokajiny eo ny mpampianatra izy tena ny mivantana mihitsy no efa maneho hevitra na eny amin'ny radio na eny amin'ny télévision na eny amin'ny tambazotra serasera maneho hevitra mahakasika izany hoe ny vacation na ny tampikarama na ny marim-pisaorana atao hoe izay angambany satria raha ny sandam-bola dia tsy azo lazaina mihitsy hoe tampikarama fa mety hoe karazana fisaorana dia maro ireo menimeny eny amin'ny tambazotra serasera ny télévision sy ny radio hoe tsy voaray ny vola zay tokony ho azo na ny vacation tokony ho azon'izy ireo. Efa ntaonany maro izany no miverina ary mbola niverina izany tamin'ny taona lasa teo. Anisany antony anankiray na tonga ny tsy faharisihana intsony andray anjara ao anatin'izay hoe fiambenana na fitsarana ny baccalauréat izay antony tsy fahazahoana ny vacation izay. Angamba rehefa tena nandeha ny fanadihadiana satria tsara eny mampatsiahany tena moa anatin'ny atao hoe KMSI na ny komity miaro ny soimbonana anisan'ny mampiavaka anay ny fanaovana fanadihadiana eny anivon'ny fiarahamonina zany hoe miresaka mivantana amin'ireo mpisehatra amin'ny sehatra Isatsokajiny. Ny zavatra eny matetika dia tsotra hoe angamba tsy mivola intsony no mikaonty fa ilay considération na ilay statut mahampampianatra amin'ny mpampianatra mihitsy zay efa voahitsakitsaka hatramin'izay ny tambikarama raisina amin'ny mahampampianatra dia efa ambany dia ambany raha mita amin'ireo mpiasam-panjakana hafa. Misy ihany koa ireo asa manokana tahaka an'izany hoe fiambenana sy ny fitsarana izay azahoana vacation izay efa ambany nefa mbola tsy voaloha ihany indray koa. Ao anatin'izay zany dia mahatsapa tena hoe voahitsakitsaka sy voahisoso tanteraka ny asana mampana be ka nitady vahaolana efa nifampiresaka tao alohan'izay izy ireo nefa tsy nisy vahaolana naroso ny tompona raiky mpanjakana tao anatin'izay ka niroso izy tamin'ny fanapa-kevitra hoe angamba tsy hanao an'izany asa izany intsony izay rehefa ohatra ka hitsakitsahana sy anaovana toetra tsy mendrika tahaka izany satria masina fanabeazana. Maro no manome tsiny azy ireo hoe adidy masina fampianarana ka tsy tokony anaovana resaka ohatr' izany hoe tsy vola akory ny tokony hoe anaovana na tsy anaovana ny andraikitra anankiray. Fomba fanontaniana kosa nefa ny apetrako amin'ireny olona miteny ireny. Mpampianatra izy, ianao tsy mpampianatra mety mpandraharaha ianao, mety mpiasam-panjakana amina sehatra hafa ianao fa fanontaniana ny apetrako androany hoe raha io sehatra asa misy ianao io ary indrindra ho anao mpiasam-panjakana ianao mpitsara ohatra mpitandro filaminana na misehatra amin'ny sehatra hafa raha toaka ny tambokaramanao no tsy ho azonao mandritry ny fotoana maro ao anatin'ny asa mpanirahananao faly ve ianao satria mino fa maro amin'ireny miteny ireny no tsy misedra ny olana fa faly fotsiny hoe any médecine hoe
adidy masina io miasa fitsarana zany adidy masina koa namana ady ny fisanana ny ara-toekarena sy ny asa rehetrarehetra asa masina daholo reny ny fitsaboana asa masina zany satria raha tsy tsabo ny marary ianao dia avelanao faty fotsiny eo izy nefa misy azonao atao asa masina zany tahaka ny asa fampianarana fa mila manana niveau de compréhension zany tsika hoe tsy rehefa tsy ianao ny vody any médecine ianao fa mila mba miombo-po tsika miombo-tsaina amin'ny zavatra rehetrarehetra mahazo mba miezaka mipetraka eo amin'ilay plasin'ilay olona hafa ny antony zany dia hoe tsy any amin'ilay resa-bola loatra na ny tsy fampin'ny mpampianatra fa any amin'ilay hoe fanitsakitsahana lava reny ny asina maha-mpampianatra mpampianatra mihitsy no natonga azy ireny ny safidiny hoe aleo zahay tsy anao dia vitatsika eo ary ny olana kosa nefa tao anatin'izay dia noentina tany anatina manipulation ny vahaolana herinandro olo amin'ny-baky zany fa tena mahamenatra zany hoe herinandro olo amin'ny-baky ianao vahitady vahaolana ary nisy moa fanambarana antsoratra mihitsy ny paritaka teny amin'ny tambajotra serasera sy ny vaovao fampalalam-baovao isan-tsokajiny misy soratra hoe urgent mitady olona tahaka izao hiambiny ny fanadina-mpanjakana baccalauréat dia gaga ihany ny tena ao anatin'ilay sehatra ny fanabeazana hoe izany ve goragora tahaka izany ve ny fomba hitantanana ny sehatra ny fampianarana dia rariny raha toka miendanja ary midina ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara lasa atao anjorom-bala ny voninahitra omenareo mpampianatra sy ny sehatra ny fanabeazana amin'ny ankapobeny mihitsy ao anatin'izay situation zay dia hoe somary nasika moa ny tena tao anatin'ny fanehoan-kevitra tao amin'izay fotoana izay ary nanakana mihitsy zay azony sakanana hoe aleo isika mpianatry ny ENS na dia efa sortant ary ny tena mbola tafiditra ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny mpianatry ny ENS foana ihany satria tsy ao anaty rafitra voalohany indrindra ary manipulena ilay mpianatra hifandrafy sahady amin'ireo corps izay satria amin'ny maha-futur mpampianatra azy dia na tiany na tsy ho tiany dia ireo zany ny fianakaviam-beny ireo dia rehefa hoe tsy nanao ve zany ilay zokibe anao dia ianao no manipulen'ny olona dia iny ianao fa lasa manangam-pahavaly tsy fanainina ho an'ny sasany fa ho an'ny sasany kosa dia ohatrany hoe misy mampalahelo ihany fa ohatrany hoe ilay vola kely ve no tantena dia animbana n'ilay firaisankina izay antokany hoe raha mirahina mantsy ny vondrona anankiray dia moramora kokoa manatratra ny tanjona iombonana ao anatin'ilay hoe tanjona fanatsarana zay resaka izay zany kanefa nisy an'izay zavatra izay dia ohatrany hoe maniraka hoe hito izahay fa misy foana aleo zareo tsy anao fa zay ianao dia tsy manina fa dikan'izay zany amiko sy ireo mitovy hevitra amiko dia hoe tsy manina fa isakitsao foana ny sehatra ny fanabeazana dia zany zavatra somary nampalahelo tao anatin'ny situation anankiray iny makasika indray amin'ilay resaka hoe système éducatif efa nisy ve tolo-kevitra sy ny rehetrarehetra mitovy ihany efa maro ireo syndicat maro ny fivondrona mpampianatra no efa maneho hevitra raha tsy teny fotsiny hoe matetika mantsy rehefa molavola système anankiray ny eto Madagasikara fampianarana nresantsika tsy ireo tena mpisehatra no voantso ao anatin'ny fanatanterahana famolavolana izay plan na stratégie zay fa olombitsy matetika ary olona tsy tena mpisehatra tanteraka tsy nahazo fampiofanana manokana tao anatin'le sehatra akory satria tsika zao raha mijeriny zany hoe maine na mise presse mijery tsika personnel ao anatin'ireo tsy manana tontanisa tena voamarina moa fa raha tsy teny fotsiny manodididina ny 500 isan-jato mba tsy tenenako ny mihoatra an'izay dia olona tsy nanana ny mari-pahaizana ny mari-pahalalana manokana mahakasika an'izay hoe sehatra ny fampianarana izay mipetraka eo zany ny fanontaniana ina ny antony zany dia angamba efa tsy vahiny amintsika hoe Madagasikara misy atsika kolikoly voalohany indrindra nikatrano an-trano izay mbola endriky ny kolikoly ihany koa moa izay zavatra izay akoatra ny vola sy ny hoe fahafantarana olona sy ny rehetrarehetra zany dia hoe izay zavatra izay no anisany manimba na ametraka ary ireo zany ireo vondrony mpampianatra isan-tsokajiny ireo dia matetika tsy voaray fa hoe ireto sokajin'olona ireto no voalaza ara-taratasy fa mpisehatra ao anatin'ilay sehatra anankiray dia ireny ihany no mamolavolana na hita aza fa tsy mifanaraka amin'ny filana sy ny tokony ho izy ilay zavatra apetraka ny tiana tenenina dia hoe angamba tsy fotoana nomezantsiny intsony hoe nanome dia tsy niraisina fa fotoana angamba n'izao hitenenana hoe aleo mba hisokatra amin'ny tena mpisehatra mba hisokatra amin'ny tena hoe tompona ndraikitra mivantana sy ny spécialiste amin'izay resaka fampianarana izay ny famolavolana ireo système rehetrarehetra entina anatsarana système éducatif eto Madagasikara maro ny système efa niezahana napetraka maro ny endrika
PSE moa zany no nresahana fana nanomboka tamin'ny fitondran'ny ministre Paul Rabart tamin'izay fotoana izay zay nitohizany taty afara zay tsy de mbola hita hoe inona ny fiantraikan'io zavatra io. Raha ny mahazatra moa zany de hoe hita izy an-taratasy tsara ary tokony avaolana kanefa ao anatin'ny fanatanterahana an'izay zavatra izay de hita ihany hoe mbola tsy hita taratra na ny atsasaky ny projet akory ary tsy hitanao hoe aiza ny mise en œuvre an'izay zavatra izay. Tiana ambara zany namana dio anatin'izay situation zay de hoe mbola tena tsy tafasehatra mivantana ireo tompona andraikitra, ireo manam-pahaizana manokana fa mbola ireo olona tsy qualifié angambany kokoa zay ny tenenina anazy ary raha antsika mahita tamin'iny baka iny ane nampalelo ny zavanisy eritreretintsika hoe efa fantatra fa adiny efatra ovana ny laza adina histoire géographie zany indrindra ho an'ireo littéraire sy ny série A sy ny zay tafiditra ao anatin'izay sokady zay. Efa misy nefa amin'ny efatrora mbola tsy mandray laza adina. Maninona raha tamin'izay fotoana izay nefa nanao analizy avy hatrany na ny olona tsy nianatra ary mety hatakatra an'izay hoe adiny efatra raha manomboka amin'ny efatrora riva mbola tsy mandray laza adina, amin'ny efatrora mahery ohatra, amin'ny 5 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 8 zany vao hiala ao anatin'ny toeram-piadinana ny ankizy, ahoana sécurité, ahoana fitaintaina izy anao fanadinana. Zany hoe izay zavatra izay kely indrindra izay de efa ahafahana matsapa sady sy manam-pirofo fa hoe olona tsy compétent no miandraikitra, ilay andraikitra no mena azy sy ny mpiara-miasa aminy izay voakasika izay zavatra izay. De eo zany ny olantsika namana dia ilay système betsaka nefa tolo-kevitra, betsaka ny zavatra ny sosi-kevitra efa naroso mba ahafahana manatsara fa mipetraka olana ny hoe tsy fahaizana mifampiaina ary ny tsy fiseharany tsy fahafahan'ireo manam-pahaizana manokana misehatra mivantana ao anatin'izay sehatra izay. Ya, Aurélien, misy ihany koa ny feo mandeha ny anivon'ny tambazotra serasera eny fa ezahana no ampanao na propagande na ampanaovana politika ny mpampianatra. Ianao nefa nilaza teo ihany koa hoe reo tsy mpisehatra ny lasa mahazo sehatra ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana. Afaka manamarina ve ianao androany eto amin'ny fandarantsika hoe misy tokoa izay fampidirana ny tontolon'ny politika ao amin'ny anivon'ny fampianarana izay ka mahatonga ny fampianarana ho simba? Zavatra roa angambany azo resahana mivantana mba ho azo ny be sy ny maro. Isika moa rehefa miresaka amin'ny olona rehetra tahaka izao de ezahana hoe zavatra mba mora raisina no resahana zany. Hafa ny hoe miresaka eny amin'ny latabatra boribory miaraka amin'ny spécialiste sy ny tompony andraikitra de mba hoe zavatra mifanaraka amin'izay. Zavatra teboka anankiroa zany ny antoko anazavana an'izay tena marina ary azoko amarinina tanteraka hoe ampidirina resaka politika ny resaka fampianarana. Raha tsy resaka fotsiny voalohany ny resaka recrutement. Rehefa mandeha ny recrutement efa nanomboka tany amin'ny andron'ny ministre, ancien ministre Paul Rabart no efa nanambara izy fa hoe nanao izy recrutement de masse an'ireo mpampianatra na maître fram. Nanao izy an'izay zavatra izay mba hanafoanana ny fandraisana maître fram mba ahafahana mandray ireo mpampianatra izay tena naray fiofanana tamin'ireo école de formation ny ENS moa zany ny tena école de formation, misy ihany koa ireo institut de formation tahaka ny INFP ary misy ireo tsy miankina fanjakana. Tao anatin'izay situation zay nefa de tsy nitsahan'ny tombo indray koa ny recrutement na maître fram. Tsy ny recrutement an'ireo maître fram ireo ny olana akory satria anisan'ny vahaolana court terme io ahafahana mamany olana tsy fampin'ny mpampianatra fa ny olana ao anatin'le recrutement de lasa nataon-jorom-bala ireo tena nahazo formation, nahazo fampianarana spécialisé de lasa ireo maître fram ireo ny prioriser. Inona moa ny idiran'ny politika amin'izany mety zay ny fanontaniana mipetraka. Idiran'ny politika tanteraka zany satria ny antony de tsotra. Maro anisy ireo maître fram ireo raha mitaha amin'ireto mpianatra nivoaka tamin'ny école de formation sy ny institut de formation ireto. Rehefa maro anisy ireo ka voatambitamby de mazava ho azy tahaka ny rehefa mandeha ny vanim-potoana propagande de voavidy amin'ny menaka sy ny t-shirt sy ny vola kely atolotra azy 25 000 50 000 francs mipividy de tahaka izany ihany koa le système napetraka. Raha nahita zao tsika tato ato amin'ny faraparany tato ato de hoe rehefa hizara contrat n'ireo maître fram ireo ry mpitondra fanjakana isa-tsokajiny de nezahana nampanaovana ny loko volomboasary ireo mpampianatra ireo na tsy sitrapony aza na tsy pomba aza fa terena ankolaka mba ahafahana mizara amin'le contrat de hoe ity ny condition manaova akanjo volomboasary de mandeha izy de manio afaliny de iny ny avy eo no publiena any amin'ny vaovao isa-tsokajiny na any amin'ny télévision zany na any amin'ny tambajotra serasera
manipulation zany ao ambadiky le izy ao anatin'izay. Eo ihany koa ny resaka hoe politika tiana resahana mety hoe tsy de mivantana loatra am'le resaka hoe hofidiana sy tsy hofidiana ndray ty resaka resahako ty fa ny am'le resaka politika manipulation na resaka budget. Anisan'ny antony mahatonga ny hoe maître Refram ny betsaka raha mitamy mpampianatra bien formé tany amin'ny école de formation sy ny institut de formation de hoe ireo olona ny formena ho spécialiste ireo de manana ny cadre spécialisé ho anazy. Na ny resaka karama izany de efa voasoratra lalàna mivantana hoe zao no karama ho an'ny olona tsirairay raha mivoaka licence na master na hoe navita 2 ans tao amin'ny NFP. Ao anatin'izay de sarotra amin'ny fanjakana ny embauché na ny andray azy ireo mpiasam-panjakana sy efa hitany mivaingana hoe ity zany ny teti-bola tsy maintsy olanina amin'reto olona reto ary betsaka lavitra kokoa raha ohatra ka ataontsika hoe bilan tsotsotra. Aleo ny fanjakana mandray maître Refram arivo isa toy izay mandray an'ireo mpampianatra ireo 500 isa ireo mpampianatra bien formé 500 isa. Hitantsika hoe betsaka le maître Refram fa aleo ny mandray an'ireo satria ireny ambany ny vola. Nefa ny zavatra tenenina de tsotra rehefa mamoaka ireo mpitondra fanjakana ireo ny LFI ny LFR de efa voasoratra ao anatin'ireny ny budget voatokana ho an'ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra raha ny tokony ho izy. Anisan'izany ny ao amin'ny sehatra ny fampianarana. Tokony ho izy zany raha ohatra ka manaraka logikitsika de efa voafaritra hoe ity ny vola ho ampiasaina amin'izay zavatra izay. Fa mba ahafahana manodikodina ve zany aleo ataoko endrika fanontaniana satria mety hisy amaly andray andro any. Ataoko endrika fanontaniana izy hoe mba ahafahana manodina ilay vola ary ve zany hoe politika maloto hinanam-bola de aleo mirecruter an'ilay olona ambanimbany karama toy izay mirecruter olona bien formé ambonimbony karama nefa afaka mametraka tsara ny kalitao mpampianarana sy mamaha ny olana izay azony vahana any amin'ny sehatra izay seharana. Zay zany ny olana anankiroa tsotsotra mety ho azony be sy ny maro raha hoe ampifandraitsika amin'ny resaka politika le resaka fampianarana. De eo ihany koa moa le hoe ny olana de tsotra hoe rehefa ny fampianarana no ambany niveau de mora manipulena ny vahoaka. Ino ny tena sehatra anankiray ngezy indrindra zay tsy takatra ny be sy ny maro. Za tsy miteny hoe vitsy ny mahatakatra na maro ny mahatakatra fa tsy ny rehetra kosa nefa ny mahatakatra an'izay. Ary hitantsika taratra zany namanay aty amin'izao situation politique misy eto Madagasikara zao. Ohatra fotsiny iverina kely amin'ny tamin'iny lahady heriny izay niresahany Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara tamintsika vahoaka malagasy. Hitafa hono izy tamintsika vahoaka malagasy de rehefa niaino ianao de tohatra ny mahatsapa zany ianao hoe fanabadona amin'ny endrika maro amin'ny alalan'ireo valiteny maro isa-tsokajiny izay nomeny antsika tamin'ny fanontaniana izay napetraka taminy. Any apetraka ao mitady valiteny be ianao fa valiteny tsy misy idirany any amin'ny zaida no amaliny ianao. Valiteny tohatra ny hoe miresaka amina zazakely, tohatra ny hoe manivaiva le fomba fisainana sy le tahapahatakarany malagasy. Ary ny anisan'ny nampalahelo de tamin'ny resahany an'le hoe naturalisation rehefa tena nisisika ny mpanao gazety anankiray namana any amin'ny télé Rahavavy izay rahantsika mahalala moa iza le olona de ny zavatra navoaka ny vavan'ny Andriamatoa filoha tamin'izay de hoe tsy misy irarahiny ireo vahoaka malagasy mihoatra ny 50 km miala eto fotsiny isika hoy izy de tsy mahafantatra an'izany intsony ny olona any. Dikan'izay de hoe bado zany ny olona miala nyty renivohitra Madagasikara ity zay ny teneniny. Ary tsy mekitsiny izy raha iteneniny tsy hoe ny vahoaka no mekitsiny akory raha miteny hoe tsy mekitsiny izy fa efa fantany ny zavatra nataony sy ny mpiara-miasa aminy. Efa tanteraka ny tanjony ao anatin'ny fanimbanany sehatra ny fampianarana de efa fantany hoe nikrosifahana ny niveau intellectuel ka tsy atakatra zavatra lavitra intsony. Ary ao anatin'izay koa ny hoe efa fantany fa tsy vaky lohany zany ny olona fa ny fihinanan'ny olona no manahirana azy amin'ny fiainana andavanandro. De ino valiteny nomeny ary betsaka ny tsy tonga saina akory hoe inona ny tiany ambara amin'iny zavatra iny. Rehefa tena nisisika mantsy satria efa nahazo valiteny boraingina raha zay ny fitentsika malagasy azy matetitetika ireo mpanao gazety izay nametraka fanontaniana taminy ka mbola nisisika ihany ary saika hoe tratra atao amin'ny masony izy raha zay ny fitenenana azy de naleony namaly boraingina sisa hoe tsy misy irarahin'ireo malagasy miala ny 10 km mialantsika intsony an'izany angery zareo e. Tsisy zava-pantany zany zay ny tiano tenenina ao anatin'iny. De mampalahelo zany le sehatra satria ilay politika mihitsy ilay politika maloto mihitsy no mitsofoka ao anatin'ny sehatra ny fampianarana amin'ny endrika rehetra
animbana le sehatra ny fampianarana any ka rariny de rariny raha toa ka midina ny niveau intellectuel ny zaza malagasy za aloha de teny anankiray tiako tsindrina diso tanteraka ny fitenenana fa vendrana zaza malagasy vendrana izy fa izahana atao zay avendrana azy tsy mitovy zay a raha vendrana izy a de nature zany hoe hatrany ekipindrenina izy de efa tsy nataka zavatra fa ilay fomba nampianarana ilay système éducatif sy ilay zavatra terena isy ao anatin'ny sehatra fampianarana le zavatra ratsy terena isy ao zany a sy le manipulation isatsokajiny no mahatonga azy lasa tsy maintsy voafetra ihany a ny niveau intellectuel zay anana satria ohatranay zao rehefa mampianatra matière maromaro moa no ampianarana mampianatra araka le efa voalaza tany am-piandohana teo a mampianatra ny philosophie zay anisan'ny matière mampikolay ny ankizy mampianatra ny histoire géographie mampikolay ihany koa satria araka le fiteny hoe tantara sy géographie be ny zava-nisy tao dikan'izay manambara fahasarotana sy mety hoe fikorotanan-javatra zany ny éducation à la citoyenneté zay miresaka maha olo-pirenena vanina resaka mampianatra ianao zany de manao test ary fomba fanaoko moa zay indrindra rehefa manomboka atao ampianarana vaovao amina mpianatra vaovao de manao test kisarisary eo amin'ny solaitra be de mitesta hoe inona ny déduction sociale économique politique azonareo voaka amin'ity sary ty de eo izy mamoaka ary système manankiray anisan'ny fampiasako ihany koa mampanao débat izy rehefa ao ampianarana na ninina matière de hitanao zany ao anatin'izay hoe rehefa sarianao le ankizy rehefa kitianao ny tena hoe maizy azy le ankizy tsirairay avy de hitanao hoe manana base fa tsy ampy ilay famoahana sy exploitation zay base izay no ilay hoe programme scolaire sy système éducatif zay tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy de mampalahelo zany le situation satria lasa sorona ilay ankizy lasa sorona vaoaka malagasy satria ireo ankizy sy tanora ireo no tonga amina sehatra isatsokajiny ao arina kely ao mety hoe ho ministre izy mety ho filohan'ny république izy mety ho mpiandraikitra manokana any amin'ny sehatra ny banque na zavatra isatsokajiny izy ka rehefa tsy ananany nefa le compétence de base ninina zavatra ataony eo de tena hoe tsy mandeha araky ny tokony ho izy satria ny diplôma am'izao tsika am'teny zao tsy afahana ntsony mamaritra hoe tena manam-pahaizana avy ny olana anisan'ny anankiray zay azo itsika irana ihany koa système éducatif eto tanàny zay zavatra zay hoe betsaka fa le tena manam-pahaizana vitsy diplômé anao manana fahalalana mahakasika zavatra anankiray hoe mahalala an'izay zavatra zay efa eniny sofiko zay efa hita amin'ny masoko fa haiko ve mi-exploiter any fa entina ao anatin'ny sehatra tena tokony hiseharana azy zay zany ny olana eto amintsika raha hoe bangona amin'ny teny tokana le sehatry ny fampianarana sy ny système éducatif eto amin'ny firenena na ny alady heriny teo moa araka nefa navaranao teo nisy ny tafa nataony filohan'ny républicaine Madagasikara Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina nanome atotanisy izy tamin'izay fotoana izay de raha lazaina amin'ny teny vahiny ngamba de hoe sur la bonne voie Madagasikara eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao amaraparanantsika ny tontolon'ny fampianarana Aurélien nisy ny ataontsika hoe université morte ny teny Akatso ny herinandro lasa teo ny CSS mitokana ny PAT mitokana ny vodivorona ihany koa mitokana ny tontolon'ny fampianarana mihitsy no mitokana ino mety olana reny fitokonana mpampianatra reny ho any rapitso ny ankizy tena olana tokoa moa satria teboka telo zany zao ny tena olana ho an'ny mpianatry ny anjerimanontolo indrindra ny amin'ny miankina amin'ny fanjakana ny université d'Antananarivo zay miankina amin'ny fanjakana zany olana voalohany de ty resaka équipement sy bourse olana faharoa ny fahatapahany ny fampianarana ary ny olana fahatelo de eo amin'ny resaka fantanterahana ny fianarana mihitsy resaka voalohany ny resaka hoe équipement sy ny bourse équipement sy ny bourse ny antony anomezana azy ireny de anohanana ireo mpianatra indrindra ireo manana fahasahiranana manokana eo amin'ny arabola zany mba ahafahany manaraka ny namany amin'ny resaka fampianarana mba mameno ireo mety ho banga any anatin'ny sehatra arabola amin'ny fantanterahana fianarana ny olana misy anefa de tsy mivoaka araky ny fotoana tokony voahany zay équipement sy ny bourse zay indrindra ny équipement ho an'ny tamin'ity taom-pianarana ity manokana zao efa navita semestre anankiray zay vao nivoaka ny équipement sy ny bourse 4 mois tao anatin'izay ny équipement tokony hoe anampina hividianana fitaovam-pianarana hiatrehana ny taom-pianarana ho avy nefa efa mandeha aty amin'ny fahafirony volana ny fianarana zay vao mivoaka zay zavatra zay ankehitriny efa hifarany indray ny taom-pianarana mbola tsy mivoaka ny ambiny bourse raha ny tokony izy 6 mois fois 2 zany ny taom-pianarana de 6 mois fois 2 koa ny tokony ho bourse 10 mois moa nomen'ny fanjakana ao anatin'izay rehetrarehetra efa lesoko anankiray koa zay de
mahagaga hoe inona ny anton'izay zavatra raiky tena tsy manam-bola ve sa miodina any amin'ny sehatra hafa ny vola ao anatin'izay dia manelingelona sy manembatsembana ireo ankizy sasany izay tena hoe miandrandra izay efa tsy mpianarana sy ny équipement avy any amin'ny fanjakana izay ny fahatarana sy ny mety hoe tsy fivoahana io zavatra io mihitsy aza anisan'ny anankiray perturbation ara-tsaina sy ara-psikolojika avy hatrany ho anazy zay zany satria misy nereo ankizy ireo avy any ambanivohitra dia ny antony maharisika azy any hoe fianarana ny amin'ny anjery manontolo dia ny fahalalany fa misy izany bourse izany misy izany équipement zany izay anampin'ny fanjakana azy amin'ny fanatanterahana ny fianarany dia rehefa tonga aty nefa izy tsy hitany akory izay zavatra izay ny ray aman-dreny fa sahirana mety tsy misy intsony kory ary ny ray aman-dreny dia amin'izay fotoana izay lasa ambany zavatra ilay fianarana lasa aloha mandeha miasa amin'ny tapamaraina ohatra na ny tapany arivo na ny alina manontolo ampitoromaso mamonjy fianarana indray maraina ohatra ny eny Ankatso dia tsy maintsy mandeha miala amin'ny 4 maraina amin'ny 5 maraina ianao miala ao an-trano anenjika seza sy araka ny efa fantatsika hoe amanjatony maro ny ray efitrano any amin'ny anjery manontolo eny Ankatso eny dia ao anatin'izay zany dia lasa hoe miteraka fikorontanana eo ihany koa ity hoe fitokonana lava reny izay tena manimba satria fitokonana io aloha voalohany indrindra alohan'ny resahako hoe inona ny mety ho antony mahatonga an'izay fitokonana izay dia hoe miimpacte ihany koa ny fianarany ankizy io satria rehefa tapaka mandritra ny 2 volana 2 volana misy fotoana efa bolana mitokona foana ny CSS sy ny rehetrarehetra tsy any amin'izay fanomezantsiny ny CSS sy ny PAT zay akory no tiako atongavana fa izy ary tsy fidiny mahazo azy noho ny mety hoe tsy fahatanterahany ny zavatra ny fanarahany tamin'ny mpampiasa azy dia mifanjakany izany fa ny tiako atongavana dia tsotra hoe lasa sorona foana ilay mpianatra dia lasa miteraka voka-dratsiny nefa izay aty amin'ilay tena hoe fianarany sy ny vokatry ny fianarana izay ataony ary mifandray amin'ilay teniko teo teo hoe miimpacte ny niveau intellectuel izay zavatra satria lasa enjikenzika be fahatany lefa ampianarana ny ministera manome tsindry hoe tsy maintsy tratrarina ao anatin'izao durée ny any universitaire anankiray or ao anatin'iny any universitaire anankiray misy olana maro isan-tsokajiny ankoatran'ilay fitokonana bourse sy ny rehetrarehetra dia misy ny fitokonana mpampianatra misy ny fitokonan'ireo personnel administratif sy ny teknika izay manatsahatra fampianarana ihany koa satria tokotelo mamasana andro ireo anankitelo ireo mpianatra dia mipandrara sy mpampianatra rehefa mitokony ireo dia tapaka mazava ho azy ny fampianarana dia ao anatin'izay lasa hoe fampianarana tokony vita ao anatin'ny enim-bolana lasa atao anatin'ny 3 volana zavatra tokony vita ao anatin'ny 3 volana enjenao anatin'ny 2 volana ao anatin'izay dia manenjika fotsiny sisa hoe ahoana ny avitana fanadinana ahoana ny afahana mamita programa dia lasa mipetraka olana izay satria tsy misy intsony ilay travaux pratika ho indrindra ho an'ireo sehatra izay tsy maintsy milan'izay ary tsara moa manindry fa ny rehetra tokony ilan'izany daholo ary anatin'izay travaux pratika izay asan'ny fanjakana ihany koa tokony mametraka hoe ity seapampianarana anankiray ity dia tokony efa misy lalana manokana hoe rehefa tonga amin'ny fotoana tokony hanaovany stage dia ny fanjakana avy hatrany mandefa hoe manao stagiaire anany ianao dia manao ary anany ianao fa tsy hoe ilay mpianatra indray koa mbola isahirana ikaroka eran'ny tanàna ary misy tsy mahita azy nefa noteny ny zavatra iny ankoatra ny mahanote azy noty moa amiko tsy dia manandanja loatra fa fahaiza manao ny tena manandanja dia tsy ampy ny fahaiza manao n'ilay olona alohany hidirany eo amin'ny sehatra asa ka rehefa tonga any amin'ny sehatra asa dia lasa manaonao foana dia ilay mpianatra ny mahazo tsiny nefa tsy avy amin'ilay mpianatra io fa avy amin'ilay système amin'ny ankapobeny dia farany hoe inona ny mety antony mahatonga an'ireo CSS sy ny PAT migrevy matetika saika ho isa taona ao anatin'ny taona ray ary mety indroa intelo mitokana ary mandritra ny fotoana lava be mitovy amin'ny ao amin'ny sehatry ny éducation nationale any mes upresse moa ny misahana ny CSS sy ny PAT iny fa tsy dia misy mahasamy hafa azy loatra indrindra ho an'ireto mpampianatra vacataire mbola tsy voaray mpiasa-panjakana ireto misy izy dia mazana ny karama heritaona tamin'ny karama heritaona dia tsy voarayany ao anatin'izay situation izay rary ny hoy aho hoe matoy ianao ny safidy andeha mpianatra matoy ianao safidy ny lalan'asa anankiray dia dikan'izay voalohany indrindra na tiana na tsy tiana dia mba hahafahanao mamelona ny tena sy ny fianakaviana aloha satria manana fianakaviana ihany koa izy ireo ary manana zanaka ny akamaroan'izy ireo tokony ho tafita tahaka ny hoe mialatsiny raha ataoko ao anaty fonoteny kely hoe ny antony nakana naturalisation ozy izy ny filompireny dia mba hiassurer ny avenir ny zanany dia ohatr'izay koa ireo olona ireo tia hiassurer ny avenir ny zanany fa mety tsy tiaka naturalisation any amina firenena hafa izy satria misy antony maro izay mety manaka anazy na mety tsy manana fahafahana anao an'izay koa izy dia dikan'izay ve zany sanatria hoe aleo ina mifatiny eo nareo fa aleo ny anay alefa anay ry anany ery dia nytiako tenenina ny tena olana dia tsotra hoe tsy sitrapon'ireo olona ireo ny tokona
fa misy condition maro ao a izay efa voarakitra rataratasy fifanarahana amin'ny mpampiasa azy de mifanjakana izay tsy voaja eo ny tambokarama eo ny kalitaon'ny fampianarana izay tsy manaraka ny fenitra tokony ho izy ny fitaovana ampiasaina amin'izany fampianarana zany indrindra ho an'ireo mila laboratoire sy fitaovana maro isa-tsokajiny eo ihany koa ny hoe mety condition de travail an'ireo PAT reo miasa mafy izy nefa tsy hita hoe aiza le vokatra le asa zay ataony de ao anatin'izay a rariny de rariny izy raha hitady vahaolana misy mifampiresaka reo tena hoe alohan'ny tokonana natsarana ny activité pédagogique sy ny administratif rehetrarehetra de mandeha mifampiresaka ny amin'ny tompony andraikitra fa iarahantsika malala ny eto Madagasikara manampitsofina zay azo manampitsofina fa ny azony atao de hoe ataovy eo ny nareo fa rehefa tsy mbola henon'le vahoaka-pombanay ka tsy mbola mitokana ny vahoaka-pombanay de tsy misy irarahina ihany zany zay zany ny zava-misy eto de mampalahelo izy namana ady satria tohatra lasa hoe cercle vicieux le fitokonana eto amin'ny tanàna na am'sehatriny io na am'sehatriny ka rehefa hoe mitokana ohatran'izao ka miimpacte any-pomba azy sisy voataitra zany hoe le midina an-dalambe zany manohitohina an'le filaminana sy manimba ny imaginy zay izy voataitra de manome vahaolana court terme tsy misy vahaolana durable zany apetraka eo fa ohatra zao hoe misy karama heritaona tsy voaloha de alolo ny efa-bolana de mangina indray le mpiasa kely na samborina mpitarotolona de rehefa voasambotra mpitarotolona ny biby tsy misy lohany tsy mandeha izy le fiteny zay de iny fa matahotra indray le ambiny kely azy satria hoe aloha miasa kely aloha fa sao de mba homeny any le ray volana ao anaty tao anatin'le heritaona raha ohatra ka mba miverina miasa tsika de izay zany le olana tena hoe goavana tena mila fijerena akaiky ary zany zavatra zany a tsy voavahan'ny olona anankiray zany a ary tsy voavahana hoe fitondrana goragory zany fa mila fifampiresahana amin'ireo tena mpisehatra mivantana ireo spécialiste rehetra ao anatin'le sehatra fiaraka ny teneniko teo hoe raha ohatra moa aiza moa isan'izany hoe ministre ny fitsarana ve de mpampianatra ny atao ministre ny fitsarana efa nisy ve zany fa maninona sehatra ny fampianarana nefa ohatr'izay hoe tsy olona diplômé ao anatin'le sehatra ny fampianarana no apetraka eo amin'le plasy aiza misy ministre ny misahana manokana ny resaka fiarovam-pirenena ve hoe dokotera no napetraka ao teo na hoe tsy haiko hoe olona spécialiste en gestion ve no napetraka ao teo mety ve zany mino fa nareo olo reo mihaino ana am'izao rasy fotoana zao de manday izy hoe tsy mety zany de ohatraiky hoe tsy mety le zava-misy ato anatin'ny sehatra ny fanabeazana fa aleo mba tena hoe ahafahantsika mamaha-olana de ireo tena olona mpisehatra sy manana ny fahaiza-manao manokana ny tokony alaina ny heviny a ary omena ny place stratégique isan'isany avy mba ahafahana mamaly le olana mametraka amin'ny vahaolana maharitra ia ao anatin'izay Aurélien efa katoko ny fifidianana ihany koa tsika amin'izao fotoana izao idirantsika trany amin'ny tontolon'ny politika ny herinandro lasa teo no namoaka totanisany teo anivon'ny CENI fa 2.2 tapitrisa mahery kely nisan'ireo olona tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana ho an'ny KMS manokana lara-pamena ve ny idirantsika ao anatin'ny fifidianana amin'ity taona ity ie iny moa zany mialatsiny raha itenin'ity voambolana anankiray ty malahelo a satria rehefa miresaka ny ivon'ny fiarahamonina satria zahay nisany maha-KMS KMS mijery ihany koa ny atin'ny tambajotra serasera de rehefa miteny ianao hoe tsy tokony mbola ireson fifidianana isika noho izao antony izao de ny mahazo no avy hatrany de ny fanakianana hoe zay indray ianareo mpanohitra zay indray ianareo mpanohitra fa mitady seza fa raha mitady seza izahay tsy elony hoe ve ary alefa fifidianana de andao zay nge tsy matahotra fifidianana raha ohatra ka milamina avokoa ny sehatra anytanterahana zany zavatra rehetrarehetra zany fa matoa mbola miteny de misy zavatra hita tsy milamina isan'ny zavatra tsy milamina ao anatin'io de ny isan'ny mpifidy izay voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana voalohany indrindra aloha raha ny tokony ho izy de misy fenitra arahana ao anatin'izay fanatanterahana ny recensement-na mpifidy izay tsy araka ny teneniko teo hoe tsy resaka teknika be satria resaka tokony natao azy be sy ny maro izy ity satria matetika mantsy rehefa miakatra plateau ny olona de miresaka teknika be amin'le zavatra nianarana izy a de lasa tsy azony olona sasany le resaka fa mino aho fa raha ohatra ka hoe apetraka amin'ny voambolana zay azony be sy ny maro takarina de afaka micomprendre daholo isika rehetra ohatra fotsiny hoe ataontsika hoe 50 ny vahoaka malagasy 50 isa ny folo ao anatin'ny 50 isa voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana démocratie ve zany le zava-nisy teo tena mipetraka ve zany le hoe fifidianana démocratique zany hoe ny 70 tao anatin'ny 50 tsy nifidy de fiable ve zany ny résultat en élection zay fotsiny ny fanontaniana mipetraka ary tsy mifanalavitra amin'izay a ny zava-misy amin'izao tsy tratra akory a ny tanjona
farany ambany amin'ny isany mpifidy dia nahoana moa no atao amboletra hoe tsy maintsy andeha hifidy tsy maintsy ho tanterana amin'ny fifidianana raha izay fa roa manaraka an'izany na tsy napetraka ao ary ny fanontaniana dia ho resahako ihany makasika an'ity vola takina amin'ny platsaka hofidiny ity efa fois 4 any takina tamin'izy ireo teo aloha raha 50 millions dia fois 4 dia lasa 200 millions voalohany indrindra tsy le vola loatra angambany no olana afaka mahita vola daholo ngereo rehefa te hilatsaka izy fa mampalelo anatin'izay dia hoe lasa ho avadika kolotsaim-bola tanteraka ve zany ny kolotsaina malagasy raha izay tena hoe izay tsy manam-bola ve zany dia tsy afaka hitondra fampandrosoana eto Madagasikara roa zay dia ny tena olana sady danger indrindra loza mitatao ary efa hiatra afaka fotoana fohy ho an'izay manaraka ny page Facebook moa zany dia mahita maly ariva no nandefa izay ranty izay hoe faniriko ary tiako tanteraka raha toka miverina zanatany i Madagasikara fa mba tsy malagasy fa vahiny ny mpanjanaka azy ary officialisena ho fantatro atolo zao fa zanatany ohatra frantsay na amerikanina même afrikanina i Madagasikara betsaka ny tsy mahatakatra ny tiako ambara tao anatin'izay zavatra izay ankehitriny tsika mahita ranao ny RGPS 3 ny fanisana ponina zany sy ny habitat tamin'ny farany teo dia hitantsika hoe malagasy ny tena nisaina tao anatiny fa moa isika malagasy ve mahafantatra hoe firy ny etotanisany vahiny eto Madagasikara amin'izao tsika miteny zao moa ve tsy efa hifanakaiky anisan'ny malagasy ny vahiny amin'izao fotoana izao ny tiako teneninao anatin'izany dia hoe tsy fanjanahana ntsony ny mahazo Madagasikara fa fivarotam-pirenena lafo ambongadiny le tanindrazana inona ny antony mety ho gaga tsika hoe inona ny idira le zany valiteniko zany amin'le fanontaniana izay koa ngamba maha filozofy dia tsotra be ho apetraka ao ny 200 millions caution ho apetraka ao ny 200 millions dia misy olona manana vinam-pampandrosoana tsara be ao ary efa ela izy ny tiany tanteraka an'io fa tsy ampy ny volany ary na dia efa tsy neritreretra ary izy hoe aka volany ivelany fa ozy izy hoe aleo rangaha zahay tonté ary dia aka volany ivelany dia lasaka hofidiana ihany satria tsy ananako eto am-pelatany izy na hoe indrana vola mpandrarangeza be anankiray satria tsy ampy ny vola eto am-pelatanako dia dikan'izay hoe manao fifampirarahana ara-bola amin'ny olona manam-bola izy zany satria tsy vitany tenany manokana intsony rehefa manao fifampirarahana ara-bola na araka ny fahafantarantsika na eny amin'ny banque na iza dia tsy maintsy misy ny contrepartie zany hoe ny gain ny mpampindram-bola dia mametraka antoka ianao akoatran'le volanao vola no averinao ao anatin'izay rehefa indrindrandrindra hoe any amin'ny firenena avy any ivelany ianao nindram-bola dia tadidio fa tsy hampindrana na hanome volanao maimaimpona izy fa misy zavatra tadiaviny ao ary indrindra hoe ilatsaka filoham-pirenena na hoe tompona ndraiky mpanjakana ambony ao anatina firenena anankiray dia faly izy satria hoe manam-pahefana ao amin'ny firenena misy azy zany ty dikan'izay afaka manome ny etaetako amina sehatra maro dia inona le izy tsy tokony ahagagantsika raha ohatra ka hoe lafo ambongadiny amin'izay Madagasikara fa tsy vitan'izay voazanaka intsony tsy mitovy ireo mantsy hoe voazanaka ianao mbola manana titre ihany ianao hoe anao fa domine an'io leo amin'ny territoire anao fotsiny ianao sy ny hoe lafo tsy misy fameriny intsony ne zany zavatra any tsisy adiny azonao atao ntsony hoe ady amin'ny fahaleovan-tena tsisy an'izay ntsony afaka atao anatin'izay fa tena hoe lasany ary tadidio izao ny zavatra teneniko hoe kelikely eo ity Madagasikara ity ary tsy ho ela intsony raha ohatra ka tsy tonga saina isika malagasy dia ho voaroaka miala eto Madagasikara daholo ny malagasy rehetra satria sady 4% sinoa eto Madagasikara 4% ny karana ny afrikanina eto Madagasikara izay efa tompo-tany hono izy ireo fa tsy mpivahiny intsony izay tena hoe tsy takatry ny malagasy rehetra izay zavatra izay tsy fantatry ny malagasy rehetra amin'ny fisian'izay ary indrindra dia hoe miala tsiny ho an'izay manambady vazaha rehetra ialako tsiny tsy mifanambadiananareo vazaha akory ny tiako ho blamena eto fa tondra fironan-tsaina anankiray imagine eo kely hoe rehefa tonga eto izy dia manambady dia miteraka dikan'izay afaka manana nationalité malagasy izy dia lasa malagasy izy ao anatin'izay fa na tiatsika na tsy tiatsika tsy naturalisation ny anazy amin'izay fotoan'izay fa double nationalité dia rehefa miteraka métis ireo olona ireo dia jereo tsara ny toe-tsaina métis eto indraindray tsy ny métis rehetra no manao an'izay fa raha métis malagasy manambady vahiny zany dia tsy dia tia alema malagasy izy matetika
fa ilay mahametisy azy amin'ny rasy vahiny ny tena ambony aminy kokoa. Dikan'izay manomboka very asina le mamalagasy ary manomboka very le tena hoe mamalagasy na lay tanindrazana mamalagasy ary efa kely sisa de ho very. Ao anatin'izay zany hoe iroso amin'ny fifidianana isika de hoe misy miteny hoe maiza mifidy a, misy miteny hoe alefaso ny fifidianana fa io ihany ny vahaolana anankiray ahafahana miala amin'izao aretina isa-tsokajiny mahazo ny firenena zao ny ara-toekarenina ny ara-piarahamonina de hoy aho hoe raha io daty io tsy vahaolana. Ny antony de tsotra, betsaka ny zavatra mbola mila alamitsika malagasy miaraka mitondra fanjakana na ireo zay olona amolavola amin'ny fifidianana. Marina nefa misy saritsarany matetika hoe nampiatsoana solitena ny fiarahamonim-pirenena zay solitenantsika vahoaka hono izy ireny. Maro ihany koa ireo mpanao politika zay nampanatsoana fa tsy adala akory izy ireny raha nivoaka ny hevitrano tamin'izany fotoana izany satria ny antony de tsotra ohatry ny mahazatra ihany. Atsony ianao a anome hevitra fa rehefa tonga ao ianao a tsy ady hevitra no miseho fa fanehoan-kevitra avy any amin'ireo mpiantso hoe ty ny hevitra entinay ny tanterana ny fifidianana ka ahoana ianareo d'accord sa tsy d'accord. Manangatany ianao hoe tsy d'accord de maneho hevitra mahazo tsipaka mbava fo avy hatrany na mody raisina le hevitra rehefa de rehefa nydinian'ny commission zao de reto ny hevitra tapaka de le hevitra avy any ihany ny tapaka rehefa eo. Tena tenenao anatin'izany de tsotra hoe ny zavatra tena ilainy eto Madagasikara zany alohan'ny fifidianana de tsotra be hoe fifampiresahan'ny tena samy malagasy. Isika rehetra mahatsapa fa malagasy ary tena hoe tompo tanindrazana te androso de tsy averika le teniko tamin'izay teto voalohany hoe tsy tokony hijerena intsony izy ity loko politika fa raha hijery loko isika de ilay loko mamalagasy itsika ny tokony jerena fa tsy ny couleur politika no entina ampiadina. Ary ireo olona ireo teneniko fa ireo olona ireo nge misy fotoana hitanao izy mifamaly eto amin'ny plateau ana télé anankiray a fa rehefa any ambadika any izy miala eo ihany izy de efa mifampiresaka indray rehefa aveo fa isika pomba azy matetika lasa hoe mifandramatra ny le manipulation anatin'izay resaka politika izay. Ny tiana tenenina zany de hoe inona ny zavatra tokony atao a, inona ny hevitry ny KMS manokana manoloana an'izao hoe hifidy a nefa na ny liste électorale tsy milamina, ny code électoral tsy milamina, ny rehetrarehetra momba ny fifidianana tsy milamina de hoy aho hoe tsy vahaolana. Tsy vahaolana atoato ny fifidianana aloha raha toka mbola izao système mipetraka mahakasika ny système électoral zao ny système zay manomboka any amin'ny hoe isa mifidy tsy tratrakory de tena mieritreritra ve isika maro anisa izay matsiaro vao hitsakitsaka androany na ara-toekarenina na ara-tsosialy fa hoe ivany ny olana raha ohatra ka nisy olona lany eo tsy isika ne nifidy anazy zany fa le minorité de vavy zany ny olana be sy maro nefa le be sy maro tsy afaka hifidy raha izay. Fa roa manaraka an'izay tadidio fa ho lafo ndray koa zany le tanindrazana mbola ho lafo bebe kokoa satria tsy maintsy ampiasa voly ireo olona ireo. Imagine hoe 200 millions fotsiny ho an'ny filatsahana hofidiana akoatr'izay ny andeha anaovana propagande nefa hatrerotsika tsy mbola mahita plafonnement na hoe budget ana propagande na hoe limitiny hoe eto tanindrazana ihany na riananina ihany na ohatrany ahoana ihany ny fomba ahafahana manambola hiatrehana an'izay fifidianana zay. Dikan'izay a tadidio fa fivarotam-pirenena zany. Inona ny mahatonga n'ireo olona manao fikarohana na mpanao gazety izy na olo-tsotra manao investigation etseroa manambara amintsika hoe lafo indray ny nosy kely teriananina, lafo indray ny zao hektara teriananina tamin'ny karana na sinoana japonais na anina, lafo indray ny anina, lasa ny anina indray ny tany ery. Normal be zany satria filoham-pirenena ohatra hiatrika fifidianana izy de mandoa ny vola caution. Mandeha ny propagande tsy maintsy manana hélicoptère 3, 4, 5 nefa izy tamin'izy olo-tsotra tsy nanana an'izay zavatra ray. Dikan'izay misy budget hafa mihitsy zany tao zay tsy fantatritsika hoe avaiza fa matetika avy any amin'ny firenena ivelany. Tonga ny propagande de misy vary ray gono ny olona ray, menaka ray litatra na 2 litatra tsy fantatry, voamaina, t-shirt mitobaka ohatrany mbola mitobaka kokoa noho ny fitobahan'ny anana sy ny tariny ary. Zany zavatra zany mila eritreretina zany fa tsy hoe efa leo an'ity mpitondra anankiray ity zay dikan'izay aleo areo andeha indray ny fifidianana. Raha zay ny fironan-tsainantsika de mazava ho azy fa mbola mipetraka foana le hoe tsy misy fiatraikany any amin'ny fiainantsika na oviana ny fiainana ara-politika sy ny mpitondra zay ho avy eo. Ile mahatonga le izy indraindray isika ihany mamita tena noho ilay tsy fahafantarana, noho ilay manipulation.
de hoe aleo ndeha fifidianana de tonga le fifidianana aveo de diso fanantenana ihany ndray aveo satria tsy voadinika lalina izy fa manipule ny olona amin'ny zavatra tsy de misy dikany ohatran'izany atao hoe tsy de misy dikany no misy dikany be ihany le izy ka dikan'izay zany de hoe ho anay ka MSI manokana na izaina tsy manambola ilatsahana satria izay manana araka ny maka MSI any azy vondrona izy fa tsy antoko politika fa vondrona kosa ao anatina antoko politika anankiray misahana ny ara-tsosialy manokana de manana kambana maromaro moa izy vondrona zanabondrona maromaro ao ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ao ny mpianatra eny amin'ny lycée sy ny rehetrarehetra zay mety hoe mahatsapa sy te hiady amin'ny tsirariny ao ny mpivarotra ny mpandrara sy ny rehetrarehetra isan-tsokajiny de ao anatin'izay zany hoe tsy vahaolana aloha ny hoe anao amboletra hiditra any amin'ny resaka fifidianana satria fitaka be vava ho antsika vahoaka eo tsy ilaza afa-tsy ny hoe satria efa malaza loatra hoe doublon inona sy inona tsy antsony ny hitondrana ny resaka fa efa enina roa foana zany ary efa kianiny zay manan-kiana azy foana hoe tsy misy an'izany hony na misy proof zao arentiny hoe fa tsy misy an'izany hony fa ny tiako tenenina de hoe le firenentsika mihitsy mety hoe na ho andefisika kelikely eo na ho atsipiny olona eny anaty ranomasina eny tsika kelikely satria tsika tsy manana firenena afa-tsy ny firenena malagasy ny olona manana naturalisation frantsay angamba ny afaka hoe rehefa ho tsoahany eto malagasy de afaka mifindra ny France tsy frantsay no ahazo ambongadiny le territoire malagasy sy ny tsy fantatra de mila mandinika sika ao anatin'le izy zany fa tsy entikentipo fotsiny satria ny fiainam-pirenena tsy mitovy ny fiainana mandeha ho azy eo andavanandro mpiainana fa ny fiainam-pirenena de misy lalàna sy norma arahana ao anatiny fa tsy ny fihetseham-po no mitondra akory atiny zany rehetrarehetra zany laza ianao teo hoe manakaiky ny vahoaka koa ny amin'ny lafiny sosialy raha ny programa ny fitondram-panjakana aloha hatreto hoentina ampianana ny tany tsy fanjari-tsakafo sy afana ihany koa mamaly ny filampona de ny hoe itohy hatrany ny tosika fameno zay omena ny amponina ary itohy hatrany koa ny fanafarana vary avy any ivelany fantaniko Aurélien hoe tsy mahasahana tsony ve ny filampona eto Madagasikara ny vokatra vokariny eto Madagasikara mahatonga zany rehetrarehetra zany ie olana goavana be iny resaka famokarana sy fanafarana ho an'ny KMSI manokana de manabe izy akoatrin'izy hoe manao fanadiadiana de manabe vahoaka mba ahamokatra amin'ny sehatra rehetra zay iseharany be de be ny tantsoroka zay entin'ny KMSI araka izay tratry ny heriny aloha hatreto amin'ny fanabeazana vahoaka sy ny fantanterana amin'ny mety hoe projet madinidinika ny fiarahamonina mivelona somary avero kely ihany le teniko tany am-piandohana teo hoe tao anatin'iny valandresaka nataon'ny filoham-pirenena zay tsy tamin'iny fotsiny moa izy ny tenin'izay fa efa hatramin'izay nanomboka tany fampielezan-kevitra de efa voaindraindra foana ny fizarana fanafarana olana be eto amintsika ny marina hoe tsy ampy ny vokatra tsy ampy ny vokatra nefa azo atao tsara kosa ny mampitombo izany raha tsy teny efa tsy mivoka-bary fotsiny fa ny olana de naleon'ny fanjakana nyrotsaka tany anatin'ny fanaovana dépense excessive anafatra toy izay mametraka solution durable ao anatin'ny hoe fanajariana sy fanatsarana kokoa ny tsy ampamokarana eto tanindrazana olana io zavatra io satria raha mieritreritra izy ary nandresy lahatra izy hoe zay ny vahaolana satria ny olana moa zany arakaraka ny toetra atsika vahoaka ihany ny exploiter ny mpanao politika ratsy atsika ataoko hoe mpanao politika ratsy satria raha mpanao politika tsara izy tsy exploiter amin'ny zavatra ratsy ny olana de hoe na tsy ampy aza ary tena hita fa tsy ampy ny vokatra eto tanàna de tsy noho izay no hoe ampitomboana ny fanafarana entana satria efa hatramin'ny ela nge ny balance commerciale atsika no déficitaire zany hoe ny fanafarana bebe kokoa no ny famokarana ny famoahana zany ao anatin'izay lasa betsaka zany ny dépense atsika mitamy vola miditra amintsika miteraka fahantrana lalina zany zavatra zany ao anatin'izay situation zay de hoe inona zany ny zavatra tokony atao ohatra fotsiny amin'ny faritra atsimo zay malaza hoe kerelava sy ny ohatran'izay misy faritra moa zany amin'ny extrême sud iny raha hoe mandeha amin'iny andro iny tsika raha ty amin'ny vila mbovombe andro sy ny tara mbola tsy de hita taratra fa rehefa mitsofoka ny anatina ambanimbany vohitra kokoa zany tsika miala amin'ny ville de hitatsika hoe manomboka hita taratra le izy fa périodique kosa nefa fa tsy mandavataona araka ny fahinoantsika azy de ao anatin'izay satria efa nisy fotoana moa ny tena nandeha teny amin'ny faritra iny nahafana no analizy ary mampandinika fiarahamonina sy hoe observateur de tsy maintsy
mandeha ho azy io maso sy ny saina io rehefa eny an-dalana eny satria telo andro teo eo zay teny an-dalana nanomboka ny ala teto Antananarivo ka hatrany Ambovombe-Androy tamin'izay fotoana zay de ny relief zao ny hitako mazava be hoe relief de en général calme. Le calme tiana resahana zany de hoe dominena plateau sy plaine zany iny faritra atsimo iny makany amin'iny Androy iny manomboka eo Iorombe ka hatrany amin'iny atsimo ray manontolony makany Androy iny dominena plaine sy plateau zany hoe aménageable tsara amin'ny resaka agriculture. La culture sèche io de mety misy fotoana ihany koa faritra sasany afaka manao culture mety hoe tsy voatery culture sèche ohatrany hoe maïs sy ny rehetrarehetra fa afaka mamboly vary, légumes sy ny rehetrarehetra satria misy rano ihany hitanao hoe misircule eny antsefatsefany eny. Fa ny olana de tsotra politika ihany le olana. Any amin'ny faritra iny no tena isany ahitana projet betsaka indrindra raha eto Madagasikara. Ary raha manao ihany koa isika fanadiadiana de tandremo fa sao de diso ndray koa ny données hitantsika araka ny tenin'ny filoham-pirenena any amin'ny site tsiziny mandeha fa iny faritra iny anisan'ny faritra manan-karena indrindra eto Madagasikara na amin'ny resaka harena akibon'ny tany zany indrindra. Ny olana de tsotra hoe inona zany ny antony mahatonga ny faritra iny fotsiny ny exemple raisina hoe tsy mety maleo tena ara-tsakafo na hoe tratrany kere. Misy projet maromaro any araka ny voalaza teo fa raha misy projet maromaro de samy manana ny activité ireo projet ireo. Misy projet tena misahana manokana mihitsy amin'izay hoe fampanjariana ara-tsakafo sy ny fahampiana sy fahaleovantena ara-tsakafo ny faritra iny zay. Na de tsy afaka mamboly vary be ary izy ireo misy faritra zany tena tsy afaka amin'izay mihitsy fa hoe afaka mamboly ohatrany hoe voanemba, katsaka sy ny mangahazo, ny zavatra mainamaina misadapte amin'le sol zany de hoe misy mini mamotika izy zavatra zay. Le resaka fizarana teo mantsy le izy. Misy zao projet mizara masomboly. Zaraina amin'ny masomboly de rehefa zaraina amin'ny masomboly ny vokatra azon'iny satria masomboly efa traité no omena azy ireo de rehefa akaikaiky fotoam-pambolena de iny rehefa tonga ny avy ety amin'ny fitondram-panjakana mizara vary, mizara vola kely anampianana an'le maso de ohatrany hoe misy système de manipulation zany hoe tsy ilainareo io mamboly io fa izahay anome efa vonina ho anareo. After izy ny vonina iny nefa aloha move vokatra teto tanindrazana sa avy any ivelany nandaniana vola hafa nefa teo efa misy zavatra afaka nampiasaina. Rehefa tonga iny vary sy le fanomezana kely avy amin'ny fitondram-panjakana iny de very na atao laoka le masomboly na arina na tsy misy rarahina azy intsony tsy afaka namokatra le vahoaka. Zany hoe ny tianambara ao anatin'izay de presque ohatry daholo eto Madagasikara azo atao tsara mampiakatra ny vokabary ohatra hoe faritra loatra mangoro manokana lemaka maro voay manokana anisan'ny sopotry ny vary eto Madagasikara. Vary moa tena voaresako satria io ny foto-tsakafontsika malagasy. Azo atao mampitombo ny vokatra amin'ireny fa ilay initiative ampiroborobo an'izay sehatra izay no tsy ao anatin'le tompony andraikitra misehatra amin'izay sehatra mifamokarana izay. Mety hoe ao ilay izy fa hoe mba ahafahana zay mantsy le olana. Io mantsy tsy fantatritsika hoe tena volantsika malagasy tokoa ve ireny vary avy any ivelany ireny sa efa misy famatsim-bola hafa ndray koa izay misy contrepartie miaraka aminy ao anatin'ireny vary be dia be sy ny vokatra be dia be avy any ivelany ireny de mety hoe raha mokatra le malagasy dikan'izay rehefa maleo tena ara-tsakafo ny firenena anankiray de miena aloha zany le famokarana. Misy fiaraha-miasa tapaka zany amin'ny avy any ivelany amin'le fandefasana produit miditra aty Madagasikara mety misy tombotsoa maty ho an'ireo mpitondra amin'izay fotoana izay de aleo tsy mamokatra aloha. Leo tena ara-tsakafo koa firenena anankiray miena ny dépenseny de manana moyen kokoa izy ahafahana mampiasa vola amin'ny sehatra hafa de mety hisy croissance économique eo. Ao anatin'izay croissance économique zay misy tombotsoa an'olona koa voatointoina ao anatin'izay zavatra izay de aleo tsy mamokatra mba tsy voatointoina ny tombotsoan'ireo olona hafa ireo. De ao anatin'izay hoe aleo zany hoe mahantra le vahoaka, tsy misakafo le vahoaka, mora kokoa manipuler anazy ary tovy amin'izao zavatra misy iresantsika androany zao mora kokoa satria raha ohatra te hitroatra ary ene izy te aneo izy hoe tsy mety tsony ty zavatra ty fa aleo ianao miala eo na hoe aleo mba hidina an-dalambe izay ohatra ny tany ny France moa matetetika nahitantsika zavatra ohatra ohatr'izay tato ato amin'ny Europe sy ny any nefa France zany be dia be zavatra nisy tao ao eo ny resaka hoe retraite eo koa ny resaka le famonoana main-tongotra sy ny rehetrarehetra iny midina an-dalambe foana ny vahoaka zany vao misy zavatra kely fe miakatra kely ny vidim-piainana midina an-dalana ny olo tapaka kely ny jirona ny rano
tapaka tena hoe tsotrany ety amintsika hoe tapaka mandritry ny ora maromaro fa hoe minitra vitsivitsy midina an-dalambe ny olona zay le hoe démocratie tena hoe mahay maneho ary miaino ny mpitondra de miezaka mamaha olona na mpitondra fa eto amintsika mba tsy isin'izay fitakiana avy mivoaka tompo-pahefana izay de aleo rebirebena mifantrana rebirebena amina zavatra hafa le vahoaka am'izay tsy afaka mihetsika intsony de takona tanteraka ao le zavatra rehetrarehetra misy de afaka manao zay tiany atao ny mpitondra fanjakana anza ho analizy apetraka amin'iny resaka hoe famokarana sy fanafarana iny a ilay izy tsy vahaolana le manafatra tsy misy mihoatra ny hoe mamokatra satria mamokatra ianao a be de be ny olana voavahan'izay famokarana izay sy atrara-tsakafo mazava ho azy maleo tena sy tsara kalitao ary ao anatin'izay koa hoe afaka misehatra amin'ny zavatra hafa ianao rehefa voavaly olana ara-tsakafo de afaka misehatra amina sehatra ara-toekarena hafa ianao de mampitombo ny ekônomia anao koa zay zavatra tsy any zany ny vaindohan-drarahany mpitondratsika de mampalahelo moa zay zavatra zay namana difa tena hoe zay le réalité misy eto amintsika teboka anankiray tao anatin'izay tafan'ny filoham-pirenena sady amara-paranantsika azy Aurélien amin'ity androany ity anisany ny andrasany maro fanazavana nentin'ny filoham-pirenena mahakasika ny fitotonga ny ariaritsika amin'izao fotoana izao zay efa tafiakatra hatrany amin'ny 10,000 ariary ny euro ray nanambara nefa ny filoham-pirenentsika fa ny fahaiza mitandana mbola nafana mifeha zay fitotonga ny ariary zay eo amin'ny 10,000 ariary raha tokony ray alina ariary manahoana ny fahaiza satria ianao ihany koa de bahitiko arena mampalahelo lay toejava-misy iny moa zany araka lefa niresahana teo rariny de rariny raha toka tsy mitsahatra ny mitotongana ny ariaritsika satria faly isika mampiditra ny vanivelana zay mampihena ny eo am-pialantanantsika toy izay hoe amokatra na mba hoe ampandrosiny ny resaka exportation ihany koa olana ao anatin'izay anisany mampalahelo anambo zany tamin'ny valiteny maro isatsikazany zay nomen'ny filoham-pirenentsika zay tsy nitenako rery fa maromaro de hoe raha ampitavy ianao de ny ratsy samy ratsy ny ampitah iny fa maninona raha maka référence am'le tsara kokoa noho ianao raha ampitah ihany ohatran'izany zao de hoe ny laharana misy Madagasikara eo amin'ny fahantrana de ny any amin'ny farany ny ampitahinao hoe mbola dikan'izay zany hoe mbola tsara rehefa tsy farany isika fa mbola mety ho farany tsika ny ray andro any amiko zay le izy zay le tianambara ao anatiny de ny zavatra ratsy foana ny ampitahina fa tsy mba miezaka maka référence amin'ny tsara de rariny raha ohatra ka hoe nitoekarena amin'ny ankapobeny indrindra lay ariaritsika raha hitotongana satria aikay zany ty mpitondra fanjakana izay mitondra fanjakana malagasy ity de tsy manana akory na vina manokana ho azy na référence amina croissance amina pays mba développé any amin'ny firenena ivelan'i Madagasikara any amin'ny resaka hoe inona système tokony adopté mba ahafahana mametraka na mifarafaratsy ny mistabiliser ny sandam-bola tsika malagasy rary no iaho satria firy taonina isa-taona moa ny zavatra afaratsika raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny vary nisy fotoana izy tamin'izany taona zany tamin'ny 2020 nanombotomboka tamin'ny teo amin'ny 3000 tonnes teo de niakatra ilay izy hatramintsika miteny zao dikan'izay rehefa miakatra ny fanafarana avy any ivelany nefa tsy mitsahatra midina ny fanondranana de rariny raha toka midina miaraka amin'izay ny sandam-bolantsika satria ao anatin'ny commerce international indrindra no ahafahana mistabiliser na mampiakatra na mampidina ihany koa ny sandam-bola ao anatin'ny firenena anankiray satria tsika tafiditra ao anatin'ilay hoe mondialisation misy ny monnaie nationale isika ny volamena tokony mba ahafahantsika ihany koa mirégulariser an'izay zavatra zay sy ny rehetrarehetra zany ohatran'ny hoe ny volamena mivadika bolongam-by ahoana moa ny ahatanteraka an'izany manjavona daholo ireo arena isa-tsokajiny tsy te zany hoe thème rehetrarehetra mihitsy zany sady corrompu no tsy hitanao hoe mandeha araka ny tokony ho izy fa lasa ohatrany hoe mandeha ny an-tanan'olombitsy ny ohatran'izany zao ampidiriko kely ty resaka malaza be ankehitriny ty resaka hoe anangana orinasa na tambazotra anankiray manondrana omby makany ivelany enomby de maro maneho hevitra ao anatiny de ny akamaroany moa miresaka hoe fomban-drazana sy ny rehetrarehetra amiko aloha mbola projet izy io azontsika atao tsara ny mametraka condition amin'ny fomba ny tanterahana azy satria tsy maintsy hisy ny mpamatsy ary tsy maintsy hisy ny
ny groupen'olona mpanondrana zany am'izay fotoana zay sihatra manokana am'le fanondrana sy ny traitement an'le viande. Zay sihatra anankiray tokony hoe ahafahana zao zay mampitombo kely ny ray. Zany hoe mampitombo kely ny ray sandam-bolantsika satria efa mba hisy exportation na produit vaovao zany. Fa mampalelo anahy ao anatin'le izy tena ndraiky hoe isika malagasy ihany no mametraka sakana ao anatin'le hoe stabilisation na croissance économique eto amin'ny firenena. Iny resaka fandranana omby iny zao tena olana be satria hoe fomban-drazana fandray amin'ny kolotsaina malagasy marina anie zany. Marina zany. Kanefa ny tsara mampafantatra fa tsy voandroany anie nisy fandranana omby na hoe hisy fandranana omby teto Madagasikara. Ary nisy tsara ho fantatra. Ary mino fa misy mahafantatra zany fa mino mikimpy. Inona moa ny dikan'ireny hoe remena bila? Inona ny dikan'ireny hoe karazana dahalo ry tokan'ondry sy ny tariny? Aleotsika zany ve ho lasan'ny dahalo ny omby amandrivony dia ahondra ny velona dia tsy misy revenu makaty amin'ny kitapom-bolam-panjakana sy ny sosialim-bahoaka toy izay hoe asiana mba au moins misy zavatra officialisé eo ka na angalatra ary sanatrian'izany le mpitondra satria mety izay koa mampatahotra an'ilay vahoaka hoe ho angalarinareo indray io ka latra izy amin'izay fotoan'izay au moins mba tsy maintsy misy para kely na 20% fotsiny ary makaty amin'ny kitapom-bolam-panjakana mba ahafahana manarina ilay sosialim-bahoaka sy ny infrastructure ao anatin'ilay firenena anankiray. Izay zavatra zay zany tokony hodinihana hoe inona ihany koa ny parantsika vahoaka ao anatin'ity sehatra iray ekonomika ity fa tsy voatery ny mpitondra irery. Iny zany iombonako iny. Marina hoe manao ampimamba sy ny rehetrarehetra fa mba ahafahantsika manena an'le hoe monopoliser ny tanan'olombitsy le vola. Tokony hiditra aty amin'ny kitapom-bolam-panjakana za masy hoe fanondranana volamena, andramena sy ny arena sarobidy maro isan-karazany. Misy an'ireo. Ary amina conteneur maro reo. Isa-taona raha hoe raisina bilan isa-taona fa makaiza nefa. Makaiza nefa le dia za moa mianianitra ndray hoe tena miteraka zava-tsoa ty Madagasikara ty, miteraka areny ty Madagasikara ty. Fa maninona mbola tsy épuisé foana. Nefa efa 4 taona nitrandrahana tsokosoko nanomboka tany amin'ny colonisation fotsiny ohatra ny tena nanaovana grandes exploitation ka hatramintsika androany miteny zao fa ny olana misy grandes exploitation zay. Akoatran'ny hoe olana eo amin'ny resaka contrat nambato visiny rehetrarehetra hoe 4% fotsiny makaty amin'ny fanjakana nefa ny KLS Global tena anaty contrat nefa tsy voatery ho izay ny arena azony ao anatin'ny sy ampitadiavany. Ohatra fotsiny zay dia isika zany mila mba misokatra ara-tsaina kokoa. Ny tiany olona tenenina sasany ndray koa masy amin'ny resaka omby iny dia hoe hiakatra indray zany ny vidin'omby eto tanàna. Tadidio fotrany le tsi sy ny tariny any nge hoe tsy miakatra zany ny vidin'le tsi fa rehefa hanondrana en'omby dia misy ny kalitao sy ny quantité izany hoe ny fatra alefa. Io koa nefa tsy hoe hanondrana omby ofisialy tsika dia tsisy asa tsony ny boucher rehetrarehetra sy ny tariny non tsy hany. Fa tsy maintsy eo foana ireny boucher kely fa tsy horeny koa reny hanondrana an'ilay omby. Ka hoe tsy varotra omby tsony zany ireo fa ho alefa ahondrana daholo ny en'omby rehetrarehetra. Tsy hany. Tsy hany mihitsy zany le tokony ho débat fa ny tokony ho débat dia mipetraka fotsiny amin'ilay hoe ahoana ny fomba ahafahana mistabiliser, ahoana ny fomba ahafahana mametraka an'ilay hoe norme ahafahana mitirer le profit bebe kokoa noho ilay hoe mety hiteraka voka-dratsy araka ilay aiantsika fa tsy tonga dia misakana be fahatany hoe tsy atao. Any kokoa ngamba zany ny tiana ho resahana hoe mila ampitomboana ny fanondranana ahena ny fanafarana entana avy any ivelany izay ihany ny tena aingana sady tsotra indrindra raha ohatra ka ao anatin'ny système économique tiana ampiverina stable indray ny ariaritsika mba hampisy lanjany kokoa azy. Ofehan'izay rehetrarehetra zay ngamba fanontaniako miaraka amin'ny afatra ihany nga afaka ampiarahanao anatin'izy ity. Nisy ny olana teo, nisy ihany koa ny vahaolana teo akatoko ny fividianantsika efa manangasanga ireo karazana olona mety hirotsaka ao anatin'izay fividianana izay izay efa ataontsika hoe ny 20 isan-jaton'ireo olona mety hilatsaka vidin'ireo efa niesoe avokoa teo amin'ny fitondrana izay nanany. Manana olona ve Madagasikara, manana le profil tadiavina ve eto amintsika afahana manafaka firenena ao anatin'izao olana zao sy mamerina ny Madagasikara eo amin'ny atoerana tokony hisy anazy afaka mahafahana mamany olana ihany koa. Afatra ngamba tonga dia ampiarahantsika amin'izay ihany koa hoe inona ny afatra tianao ampitaina ao amin'ny voaka malagasy manoloana izay zavatra rehetrarehetra voalazantsika teto izay. Hoe manana olona ve ny malagasy na i Madagasikara afaka amaha zay tena olana rehetrarehetra zay misy hatramin'izay ka hatramintsika androany miteny izao. Ho avy ny fividianana ny olona misy fa ny système tsy afaka mametraka ny olona. Ohatra fotsiny le vola efa niresahantsika teo.
ny afahana mamanjy système am'izay nefa dia araka nefa voalaza teo fa tsy misy afa-tsy sika malagasy samy malagasy aloha no tena mifampidinika ary tena fifampidiniana andraisan'ny rehetra anjara izay no zavatra ilaina mila manana terrain d'entente isika ary tsy ilaina mihitsy ny fitenenana hoe za leo resaka politika fa tadidio leo resaka politika ianao de dikan'izay leo ale Madagasikara ianao de rehefa leo ale Madagasikara ianao de ny olona hafa no anjaka eto Madagasikara de tsy hoanao antsony le Madagasikara am'izay fotoana zay ka ny antony mahatonga anao androany nefa miteny hoe tsy resaka politika fa leo be de hozy izy ianao hoe satria tsy misy idirany amin'ny aty volaniko izay zavatra izay neniko anao fa mety androany izy tsy misy idirany fa afaka 10 taona tsy ho ela tsony ho iaho zany fa efa tena eo andohalika ny ranombarina zay nitenenina anazy efa eo atampony lohantsika loza fa miandro ny fotoana hitontonany fotsiny de ino moa zany ny ameranako tenenana kely sady mba afatra kely hoe iny resaka naturalisation iny olana be izy iny aloha isika zany anadiady tsara sady ametraka ary nisany système tokony apetraka hoe mila fantatra daholo mombamomba ny candidat anankiray alohan'ny ilatsany satria araka ny vaovao de hoe 2014 naturalisé ny filoham-pirenena nefa aty amin'ny 2023 zay vao mipoaka ny resaka mbola afaka latsika izy tamin'ny 2018 mahagaga zavatra ohatr'izany ve de tokony tsy ho fantatra ary isika ao anatin'ny farangisosina hoe fanatika aleo mba andinika tadidio fa fiainam-pirenena araka ny teneniko teo tsy mitovy ny fiainantsika andavanandro rehefa mpitondra fanjakana ianao de manana lalàna manokana ianao mifehanao ary ny lalàna eto Madagasikara tsy afaka ampitahaina amin'ny lalàna any amin'ny firenekafa satria samy manana ny lalànany ary ny constitution ny loi fondamentale ao anatina firenena anankiray zany hoe lalàna fototra zay mitsinjara ho isa-tsokajiny amin'izay amin'ny lalàna rehetra aty ambany ka noho izany ny atao hoe lalàna amin'ny ankapobeny de fitambarany ny atao hoe zo na ny droit sy ny adidy amin'ny olona anankiray zany hoe raha frantsay ny olona anankiray de mananjo izy amin'ny firenena frantsay ary manana didy tsy maintsy atao izy amin'ny firenena frantsay de tahak'izay koa malagasy naturalisé ça veut dire hoe efa tsy malagasy tsony izy araka ny lalàna samy hafa ny double nationalité sy ny hoe naturalisé frantsay na hoe amin'ny firenena hafa dikan'izay ny zony sy ny adidiny de tsy misy eto Madagasikara intsony ary lalàna daholo mamaritra an'izany fa efa any amin'ny firenena manaturalisé azy de milalaova moa tsika tamin'ny resaka hoe Ilse Parsa normal izy raha mody ny taky an'iny de tsy nitoy tsony ny fitakina taty aoriana na ny fivoriana satria tsy mananjo izy ady amin'ny firenena fa raha nitoy iny de isika malagasy no nampidivony tamin'ny firenena ary efa fantany nefa fa tsy afaka iady amin'ny firenena isika satria izy frantsay tsy maintsy any amin'ny côté an'ny frantsay izy lalàna frantsay efa fantany tsara zany mahafilohampanjakana filohan'androm-panjakana anazy fa ny lalàna tsy misy ambony lalàna fa eto Madagasikara ihany mody azo lalaovina ohatry ny reny anaovany azy reny ny lalàna fa ny frantsay tsy raha ohatra ka izy mety aladala amin'ny frantsay zany tsisy azony atao zany ary azony frantsay tsara atao ny manasazy azy de dikan'izay fantany zany azony frantsay saziny izy de tsy adaladala izy fa isika ety Madagasikara lalaovina satria tsy manana capacité andehana sazy azy azo lalaovina amin'ny sentiment sy tsisy idiran'ny fiainam-pirenena mihitsy ny sentiment de ao anatin'izay hoe ry olona tsara isika misy fandao hiady aloha mba ahafahan'ny olona tsara io mipetraka amin'ny alalan'ny fametrantsika système mivelatra sy madio ary ino moa le fanontaniana farany teo namana ety azafady hoe misy ary ve niavatra akoatranana olona ve Madagasikara manana le profil afaka navitra ny firenena eny ambatrao ihany moa zany le afatra fa ny tena tiako tsindrina foana de satria isika tanora no maro anisa eto Madagasikara de isika tanora nefa manipule ny olona indrindra amin'ny sehatra rehetra de eo zany tiako apetraka hoe aleo mba tsy irona foana hoae aleo mba tsy irona isika any amin'ny resaka hoe za efa mapara na hoe za TGV za HVM za mialatsiny amin'le manonona anarana toko politika efa misy telonjato mahery izy tsy voatonika eto daholo de hoe zay hevitra iny antoko politika iko iny ihany tsy maintsy ho marina na tsy maintsy ho diso fa aleo isika hijery hoe iza ny tsara ny aminareo ampiarahanay amin'ny tsara ty aminay sy ny tsara riakafa de iny no andeha atambatra zay ihany ny vahaolana fa tsy mifizingizinana mihitsy akory hoe ny anay ihany ny marina no hatafitatsika fa ny farany de hoe raha toy isika ka tsy mbola manana terrain d'entente tsy mahay mifampiresaka tsy mahay mifampiano ary tsy mahay mametraka ny système tiantsika apetraka atoato de tsy atsika malagasy intsony a Madagasikara fa isika de hovery na isika ho andevo na ho isika ho very faty any anaty ranomasina any na tsy fantatro de mila
fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay zay zavatra izay mila fahatongava-tsaina avy amin'ny tsirairay zay zavatra izay mba hamahana ny olana zay misy eto Madagasikara. Za ianao isika rehetrarehetra ny vahaolana ho an'ity Madagasikara ity fa aleo zay mpanao politika ratsy hanao politika ratsy fa ndao isika hitondra politika tsara raha ohatra ka tsy resy lahatra amin'izy ireo ianao fa tsy vahaolana ny hoe tsy hanao tsony Akasanao Aurélien herinantenaina ny vahindray tao anatin'ny fandaharana le 20h15 tamin'ity androany ity. Aminy zay fa mbola ho avy hatrany ny fotoana ivainiananao ato anatin'ny fandaharana hitondrana ny hevitra ihany koa ahafahana ihany koa mitondra zavabaovao ho an'ny ity Madagasikaratsika ity. Ie, makasitraka indrindra namana didy makasitraka atsika rehetra nanaraka ny fandaharana le 20h15 androany na nanaraka ny fahitalavitra na niaino tamin'ny onjam-peo dia mino fa misy voaraiza zavatra rehetra nresahana androany izay dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra indray. Dia zay antsika anakatonana ny fandaharana tamin'ity androany ity ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny afarany. Raha toa ianao ka mahiry ny ivahiny ato anatin'ny fandaharana dia azonao ataony miantso ny laratarby 038 12 00 878 na mandefa mailaka ihany koa amin'ny rédaction m24@gmail.com dia mametraka ny veloma amintsika rehetra indray ary tompoko.